Zay ny mahakasika an'iny fa idirantsika kosa ny lafim-baovao mahakasika indrindra ny fampihavana pirenena manomboka eto. Nanambara ny heviny manoloana ny fampihavana pirenena ny filohan'ny Repoblika omaly. Nandritra ny kabary izay natao, nandritra ny fotoam-pivavahana nokarakarain'ny FFKM izay natao teny amin'ny FJKM Andrainarivo. Tsy miankina amin'ny lalàna ny fampihavana pirenena hoy ny filohan'ny Repoblika Rajonarmapianina nandritra ny kabary izay nataony nandritra fotoam-pivavahana izay natao tetsy amin'ny FJKM Andrainarivo omaly hariva fotoana izay nikarakarain'ny FFKM. Nitondra hafatra ka nanindrom-paingotra ireo mpandray anjara asa sasasany amin'ny ezaka fampihavana pirenena tokoa ny filoham-pirenena nandritra ty efa-nipompivavahana ity izay nanakatona ihany koa ny dinika isa-paritra. Tsy fampitserana ny fihavanam-pirenena. Tsy fampitserana eo amin'ny endrika izay fomba nataterana zany fihavanam-pirenena izany. Fihavana izay miandra aveo tsirarana aveo amin'ny pirenena tsirarana ny fihavanam-pirenena. Na olo tsotra ianao, mpitondra fanjakana ianao, mpitondra firenena ianao, mpanao politika ianao, dia tokony ray anjara sy iaina zany fihavanam-pirenena izany. Tsy tokony isy itsokan-darana fa mandray anjara amin'ny fampihavana pirenena avokoa ny rehetra hoy hatrany Andriamatoa Rajonarmapianina hery. Rehetra nge no tokony hanao fampihavana pirenena tsy hoe zay tsy teo na nisitaka fa ny rehetra dia antsoina hanao fihavana pirenena araka le teniko teo hoe ao anatin'ny tsirairay ange zany iainana fihavana pirenena zany. Tsy misy terena, tsy misy vozonana na amin'ny lalàna na amin'ny endrika maro samihafa fa dia hoe raha ny fitiava-tanindrazana no baiko ny rehetrarehetra dia tokony andeha ho azy ny fihavana pirenena. Fantatra nandritra ty fanompompivavahana ity fa nanolotra ray tapitrisy Ariary Mahery ny komitin'ny faritra Nalamanga rehefa avy nanao fanangonam-bola ho tolo-tanana fanampiana ireo trabony.